sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Aza ilazanao aho ry Tompoandriamanitro, aza manalavitra ahy faingana agnampy ahy ry Tompo mpamonjiko. Ny hafaliagna sy aravoagna tranitrany no maneniky ny fora toaka manolotro ny teny fiarabagna amintsika jiaby tsiraikaraiky agny, ny isan-tokantragno, ny isam-baravaragna, ny egny amin'ny toeragna jiaby zay tandrignesantsika ny onjam-peon'ny radio Fagniry amin'izao alahady fa 1 tsotra mandavantaogno zay mbola agnatiny taona ay izao. Ke ny loahevitra zay naroson'ny fiangonana reny ho antsika niany dia ny hoe toetra mahitsy sy manetry tegna no ilaigny anompoagna ny fiangonana. Mba andiniantsika misimisy kokoa ary io loahevitra io dia nday vakigny amintsika ireo ten'Andriamanitra zay naroson'ny fiangonana ho antsika, ary rehefa aveo moa dia asaigny ampitiavagna ampanajagna atsika jiaby mba aharitry hitandregny sy angalaonogno ny toroteny sy fampianarana zay nataony ray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson fandaharagna efa mahazatra atsika arahigny isan'alahady eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fagniry, ko dia asaigny ariky anao hitandregny zegny hatramin'ny farany. Boky ny Malakepa aminany, toko voalohany, 4 tapany faharoa. Mpanjaka lehibe aho hoy ny tompony tafika, ary mahatahotra ny anarako any amin'ny firenena. Ko ankehitriny ry mpisorona, didy miatra aminareo izao. Raha tsy henoinareo sy tsy horototra ianareo ny hanome voninahitry ny anarako hoy ny tompony tafika, dia handefa ozona hamelanareo aho. Fa ianareo kosa ny vililalana na nafotohina olo maro tamin'ny lalàna ary namatika ny fanekena tamin'ny Levi hoy ny tompony tafika. Koa izaho kosa dia efa nahatonga anareo ho faneratsira sy tsinotsinona eo mason'ny vahoaka rehetra, satria tsy nitandrina ny lalàko ianareo sady mizaha tavan'olo amin'ny fampiarana ny lalàna. Tsy rerava isika rehetra, tsy Andriamanitra ray va no nahary atsika, ko nahoana ary ity isika no samy nivadika tamin'ny iray raha tamintsika avy ka mandoto ny fanekena amin'ny rasantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Tesalonika. Toko faharoa. Ry kristiana havana, naleonay nanitry tena teo aminareo, mova tsy reny mitezany zanany, fa noho ny fitiavanay anareo dia tsy ny evanjelin'Andriamanitra ihany no nirenay homena anareo, fa ny ainay kosa aza, satria efa tonga maminay loatra ianareo. Tsaroanareo ry kristiana havana ny fikelezana aina amampisasaranay, fa sady niasa andro manalina izahay no nitory ny evanjelin'Andriamanitra tany aminareo, mba tsy ho avakitratra olona na dia iray taminareo aza. Noho izany dia tsy tapaka misaotra an'Andriamanitra koa izahay, satria tamin'andraisanareo ny tenin'Andriamanitra notorinay, dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany, fa noraisinareo araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo efa mino. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, 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 oh. Alleluia, 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 oh. Alleluia, 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 oh. Alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny masinday Matio, toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany nanao hoe: efa mipetraka eo amin'ny toeran'ny Moizy ny mpanoradalana sy ny farizianina, ka ataovy sy araho izay rehetra lazaina aminareo, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezon'izy ireo ny zava-mavesatra sarotra entina, dia atainginy eo antsoroko ny olona, nefa izy tsy mety hanitsika zany na dia amin'ny ratsan-tanany akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no anaovany ny asa rehetra,
ka dia filactera lehibe kokoa sy sombotra viavindamba lavalava kokoa noho ny an'olona no entiny. Ny tiany dia ny voalohany toerana amin'ny fanasana, ny fitoerana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabaina eo an-kianja ary ny antsoan'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa aza mba mety hantsoan'ny olona hoe rabi, fa iray ihany no mpampianatra anareo ary mpiray tampo avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra, fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, fa izay hanandra-tena dia hahetry, ary izay hanetry-tena dia hasandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, miroso atrany tokoa isika ivelomansika ny teny fanevany izao taona ny fandaliana-pinoana izao dia ny ahatonga sika o Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka zary fanasina sy fahazavana fandrindra amin'izao vanim-potoana iainasika zao izay mitaky tokoa araky ny averimberisika matetika vavolombelona fa sy mpitoriteny raha mihaino mpitoriteny izy ho isika dia satria mivelona izay hitoriny ireo mpitoriteny ireo ary dia manana ohatra velona tokoa isika amin'izany dia siza voalohany indrindra mazava ho azy i Kristy manana ny toetra mahandriamanitra azy izy kanefa nataony sinitsinina izay toetra zay nihetry tena izy naneo tamin'ny mpiarabelona izay tokoa manko ry kristianina havana ny votokevitra tiany eglizy ho raisika amin'izao lahady fa raika amin'ny 30 mandava-taona zao 30 raikamby mandava-taona izao dia sinona zay toetra zay toetra mibaribary ao amin'ny Kristy dia ny toetra feno fahamarinana mahisy ary ny feno fanetretena ka ilaina tokoa raha mpanompo ianao. Izay no votoato-kevitra arosiny eglizy amin'izao alahady izao ka i Kristy no modely fototra ho asika, izy no lasitra ho asika ary dia izay no mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona ary sy izy ihany no mivelona an'izany fa fantatra asika dia modely ho ansika i Masiny Maria, fantatra asika fa feno fanetretena izy ary dia nandeha nanompo any Elizabeta rahavaviny ka raha izay koa i Masindahy Josefa izay antsoin'ny evanjely lehilahy marina mpandrafitra no anarany ary nanompo ny fianakaviana masina izy raim-pianakaviana azo tokisana tokoa izy ka raha izay ary Victoire Rasoamanarivo i Lucien Botovoasoa izay fantatra asika fa namartiry azy dia noho izy manana toetra mahisy feno fanetretena ary dia nanompo tokoa rabe fihavanana no ny antsoina azy ka io toetra mahisy manetritena io no ilaina anompoana ny eglizy ary izay no ahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona ary dia izay tokoa ry kristianina havana sy izay rehetra afaka mitandre an'izao fampianarana izao no afatra amin'izao lahady fa raika amin'ny 30 mandava-taona izao ary hoentin'ireo vakiteny 3 ansika. Ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Malakia mpaminany dia mivantambantana misy no ilazany i Malakia mpaminany an'izay afatra zay sy manafosafo izy fa tonga dia lazainy mivantana ho an'ireo tompona andraikitra
zay anasoa ny hafa ny izay toetra izay, ka manomisitsiny misy aza izy, ka ny tenin'Andriamanitra no raisiny ka hoy izy hoe raha sianona nareo sy sirotseanareo anome voninahitra ny anarako dia andefa ozona amely anareo aho. Anatra ho ansika izany ry kristianina havana, ka sy ho miasara vela sitsika eo amin'ny fiainatsika, hafa ny olazaisika fa hafa ny ataosika, ka raha izay moa ny miasara vela si zay mamboamboatra ny zavatra atao, ka isika aneo amin'ny fiainatsika tokoa ny maha-kristianina sika, ary dia izay no mahatonga mamerimberina matetika amintsika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, fa ny teny no manaitra fa ny atao no mahasarika, ary zay no mahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona araky ny ataotsika. Ny sy ny tenitsika marina ilaina ny teny, fa sy izay no tanjona raha tiasika hivelona an'izay hoe Kristy mpiarabelona amin'ny olona an'izay sika, fa ny ataosika. Ary izay no mahatonga an'i Jesoa nananatra n'ireo mpiaino azy raha mahita ny ataony ireo mpanoradalàna izy, mahita ny ataon'ireo farizianina izy, dia hoy izy tamin'ny olona manodidina teo, efa mipetraka amin'ny toeran'i Moizy ny mpanoradalàna sy ny farizianina, ka ataovy sy arao izay rehetra lazainy, fa aza makatahaka ny ataony satria milaza fosiny fa sy manao izy. Zay ry kristianina havana, tandremo izay aza milaza fosiny isika eo am-pivelomana an'izay maha-kristianina sika izay, fa aoka anao ho tanterahisika. Io no mahatonga ny resaka izay ataosika matetika hoe mivavaka lahady ka manao an'izao rehefa alasinainy. Aokary hifanaraka amin'ny fivavahasika ny maha-kristianina sika izay fiainasika izay, ilaina mifanaraka ny teny sy ny atao. Izay no hanomezan'i Jesoa siny an'ireo mpanoradalàna sy ny farizianina, sy mifanaraka ny teny sy ny ataony, ka manome enta mavesatra ho an'olona. Ary kristianina havana, marina ny tenin'Andriamanitra dia natao ho an'ny olona rehetra, kanefa raha miresaka an'izany isika dia tonga ao an-saina izahay tompona andraikitra, na ara-pinoana izany, na ara-drazana izany, na eo amin'ny firenena. Ny ohatra dia sy mainsy miainga avy aminay, ary izahay tompona andraikitra sy mainsy manatanteraka izay lazainay. Matoa ary mikorosofahana ny fiarahamonina, matoa mikorosofahana ny fiainam-pianakaviana, matoa mikorosofahana ny eglizy, dia izahay no mahatonga an'izay ka mila fibebana. Ary zay no lazain'i Jesoa eto, marina amin'ny olona izy ny miteny, fa mianao ansoavo tamin'ireo farizianina sy ny mpanoradalàna ihany koa izy. Ka izay indrindra aoka hivavaka mandrakariva isika, ary zany no afatry masinday Paoly tamin'ny Timote, hivavaka ho an'ny mpitondra, mba sy ampitondra entana izy fa hitondra entana. Ary zay ny olazain'i Jesoa, izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, izay mitaky toetra feno fahamarinana, toetra mahisy, toetra feno fanetretena, ary ao anatin'izay no afana manompo tokoa. Hivavaka ho an'ny mpitondra mba sy ampitondra entana mavesatra tokoa, fa hitondra ny enta mavesatra rehetrarehetra, ka anasoa, anasara, hikasaka an'izay ahasoa an'ireo entina, fa sy ampitondra entana an'ireo entina, fa ho mpanompo tokoa amin'ny atao rehetrarehetra ary ao anatin'ny fanetretena. Zay no mahatonga an'i Jesoa milaza
amin'io fampianarana io izay anandra tena dia hetry ary izay manetry tena dia sandrana sy ny voninahitra izany no tadiavana sy fisehosehoana zany no tadiavana sy ipoerapoera no ilaina fa olona anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ary ny sitrak'Andriamanitra dia isika ifanasoa ikasaka mandrakariva ny fifankatiavana anao ny fampihavanana la iresantsika matetika amin'izao fotoana izao ka ambarany Jesoa eto ny lalakombana dia io sy anatin'ny fanandratantena fa anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fahamarinana ka tonga sika ho mpanompo ary zay no atraterin'ny mason-dapoly amin'ny taratasiny amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Tesalonisianina ka ilazany sy miambahamba sy ny evanjeliany no ny rinay omenanareo zany hoe ny vaovao mafaly fa ny ainay koa zany hoe tonga eo aminareo ao Kristy mpiarabelona ty zay no nataony mason-dapoly tamin'ny Tesalonisianina ary de zay koa ary ry kristianina havana no sy maintsy iainantsika ny amin'izao andro izao izay mila vavolombelona tokoa isika mila fanehona amin'ny fiainana manontolo ny mahazanak'Andriamanitra izay sy ny evanjelin'Andriamanitra ihany no ny rinay omenanareo fa ny ainay koa azy ary de izay no nataony i Lucien Botovasoany koa ka namoizan'ny ainy ka engany isika koa mpiaradia any Jesoa re Jesoa tomponay io esory ato aminay ary ny toetra mieboebo sy miasara velatsia ka engany izahay ale mifanahy sanetry tena tahaka anao araky ny vavaka ataonay amin'ny fanokana tena amin'ny fonao masina okany anahaka ny fonao tokoa izahay ka ho tena mpikatroka mafana fo amin'ny fanitarana ny fanjakanao ka ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa ane izahay aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.